Rivo Rakotovao misy fandikandalana miompampana eto Madagasikara. Fitakiany piasa ny kroma nanilika andraikitraindray ny fanjakana. Entana ilaina andavanandro tsy mitsahatra miakatra ny vidiny eny an-tsena. Alin'ny sabotsy 12 febroary 2024 miraba tompo klasy tomboky vavy tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao ary dia asanay ampitiavana sy ampanajana ianao amin'ity farany herinandro ity anaraka ny vaovao misongadina amin'ity androany ity. Isan-tarantsika izany dia hoe ny amin'ny lapana nosy kely eny isika manoloana ny filazana fampisakana ny asa fampandrosoana sy mitsipaka ny hevitra tapaka ny Sena dia nilaza mazava ny momba izay androany ny filohan'ny anteny miaran-doolona Rivo Rakotovao teo amin'ny fanadihadiany Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Tahiry Niaina. Fomba fiady ataon'ity fitondrana mijoro ankehitriny ity ny fanoliana andraikitra amin'ny mpanao politika tsy mitovy jery aminy raha toa ka misy ny fikatsana tsy tanteraka na ihany koa tsy katry ny mpanao politika sasany fa misy fitanilana ho an'ny tombotsoam-pitondrana manokana ny fanapahan-kevitra izay ho arosoka tsy pahiny. Vahoaka miany fampandrosoana ny malagasy koa tsy tokony ofitahana amin'ny fitiavatena politika. Zany mampiverina ankehitriny mijery hoe rehefa inona tokoa moa zany no didy tsy azo ivalozana ny avoakany RCC dia rehefa inona io alamilaminy io zay zao mapresident Sénat za tsy andahan'ny didina avoakany io tsy azo ivalozana io amiko tsy tarikevitra zany hoe anao lavitsika io lavinay amin'ny fomba ahoana moa nga azo toriana ny RCC. Nefa zao ny RCC tsy mpanao lalàna tsy mpanao lalàna ny RCC natao hiaro gardien de la constitution dia manontany tena mihitsy efa makaiza zany ny firenetsika mety atezitry ny olo zany le izy raisin'ny olona fotsiny hoe miady toerana dozy tandremba mizavatra eto amin'ny firenetsika satria tady isy firaisana tsokombakomba zany eo amin'ny finiavana sasany tsy anara-dalàna zay ve ny LFR sy ny pré rehetrarehetra kaiza mbola sy nandavana zany tato fa natonga an'io fotsiny dia ilay fijery olay azy interprétation indray io dia le lalàna tady andravan'le Sénat zay tsy mandalo aty zany dia aloha tsy natao zay dia aloha ohatra zao zany nefa ozy aho hoe tsy nanao an'izay zay raha tsy efa natoky hoe voaro nareo na tsy manara-dalàna zay ny tsy ekenay anatin'ny eritreritra. Mbola tany-tandalana ihany ve i Madagasikara ary natokana ho aniza ny lalàna eto amintsika raha ny hita mantsy dia misy ambony lalàna eto amintsika. Fa rehefa iza mandika lalàna ny enjehany dia rehefa iza ny tsy enjehany zany ny fantina lehibe ary raha averina amin'izay rehefa mijanona anatin'ny repoblika tsika dia tokony mifanaja anatin'izany fa raha fotritsika hanovan'ny izy tika atao hoe fanjakana ny didiko fe lehibe ny atao hoe to zay lalàna natao an'ny olona hafa fa tsy natao an'ny mpitondra dia avoay ary manova constitution vaovao tsika dia akoatran'izay fa hatramin'izao aloha mba samy mahay mamaky an'ilay izy ihany tsy dia zany akory ny constitution tsika tsy zany akory lalàna mifehatsika zao naheno ny ministra ny gouvernement milaza hoe alefanay ihany ny ino ty izy ny fifidianana Sénat ay tena ozy dia efa tena ambony lalàna mihitsy zany le tolony eto raha zany ny fandehany fa dia andry zareo moa zany fa efa zatra n'izany ngamba izy dia zay no mety ny ananana ny atoko hoe ny opinion publique. Raika ambin'ny folo taona amin'ity taona ity ilay fitifirana natsiravina teny Ambohitsirohatra raika ambin'ny folo taona izay tsy tena nahafantaran'ny malagasy ny zava-nisy marina sy ny tantara marina tao anatin'ireny zavatra ireny. Iverenantsika anatin'ity fanadihadiana ity no mikasika an'izay hoentin'i Jessica Miray sy Tahiry Niaina. Resaka tamiko izy fa zany zandry laozy izy ny vory tao zahay ny 6 février dia zao ny resaka tao zaozy izy mitondra n'ity propos ity hoe Monsieur le Président, il faut verser du sang à titre du sacrifice pour du coup. Fatigue, Monsieur le Président, si angouche mitsin tout la ralata. Dit aux Égyptiens. Zan aux Égyptiens. Sanini aux Égyptiens là. Gao gouvernement mondial tout la zadra tsimishra ardi référence. Nemzo, il m'a pandé le tout la dia satria tsy misy raha latsaka ny ataon'le mpitolona ankehitriny zao dia tsy dia misy avancement loatra satria le ohatra tsy dia tahitahitra
zavatra ohatrany tsy mahomby le tolona satria tsisy ny aina latsaka tsisy ny raha latsaka nefa dia manome conseil ihany aza mandatsaka hain'olona mihitsy anao tsy ahomby ihany ny tolona rehefa tsy ahomby fa aza mandatsaka hain'olona iry zareo any namon'olona tao ceux qui ont tué iry zareo ny namono tamin'io 7 février mamola vola olona hafa ihany koa izy mandrisika n'le olona izy mamola vola olona hafa dia hitifitra n'ireo olona reo dia lazaina amin'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no nitifitra n'le olona tsy marina nefa le zavatra fa tena je connais la musique monsieur nentinao boléro le zavatra iny navadikanao tango tifirinao rock and roll navadikanao tena arda rock izy rehefa avy eo ny hafarany tena arda mavesatra be mihitsy zany muzika nentinao. Ampamoaka nataon'ny colonel Charles Andrenasoava ny noronan'ny sarina Ratsikiny. Ratsarotsika isan'ny lohandohany tamin'ireny raharaha 7 ireny nefa ity colonel ity. Saingy izao anao ampamoaka mikasika ny raharaha 7 febroary izay araka izany notenisy marina tamin'ireny fotoana ireny. Manamafy izany ny filohan'ny FEDEP na ny fikambanana ny gadra politika eto Madagasikara. Fa iny zany dia tetika nentina hanonganana aingana ny fitondrana marika ravalomanana mba hatongava nreto mpanonga-panjakana reto eo amin'ny fitondrana. Za dia manamafy fa fanongana panjakana no nisy tamin'ny 2009 miaraka amin'ny miaramila. Vahoaka eo amin'ny 300,000 raha farany ambony indrindra ngamba ny olona teo amin'ny 13 mai. Ny isan'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany dia 7 tapitrisa. Dia anjaratsika makafaka hoe vahoaka malagasy rehetrarehetra ve nitaky an'izany fanovana zany sa olombiky. Arahinao manontolo ny alady arivo izao ao anatin'ny fandaharana dinika ny famelabelarana feno izay hoentin'ny filohan'ny gadra politika eto Madagasikara Henri Rakotomalala Diriribe ny mikasika ity raharaha 7 febroary ity. Fa nanantona teny amin'ny loholona androany ny mpanao gazetin'ny MBS mikasika ny fisakasan'ny fitondram-panjakana anovan'ny lalam-pandrinana maro tokoa mantsy ireo tetikasan'ny sy ny fikasan'ny filoham-pirenena ankehitriny no tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrinana misy ny andinindin'izay hoentiny Asin'Andriamalala eo ny sary nitoky Ramarola. Fa tsy azo hitovirana fa tsy maintsy isy ny fanovana lalam-pandrenana amin'ity taona ity raha vonina ny anatanteraka ireo velon-ranomarina ny filohan'ny repoblika ankehitriny. Maro tokoa mantsy ireo tetikasa sy fampanantenana nataony tsy maintsy ikitiana lalam-panorenana. Io lalam-panorenana marina hoe ilaina angamba ny fanovana azy, ilaina petrabe kokoa fa magaka aloha dia ny ray n'le nanao an'le lalam-panorenana tamin'ny 2010 zay izy ihany koa no namorona azy nametraka azy izy nay no ankehitriny ametraka azy an'le fanovana. Tsara le manova ilaina le fanovana fa mba ilaina kosa hoe mba tsy siny le fomba famerimberenana mba ilaina alaina ny hevitry ny olona rehetra fa tsy tonga tiano atao raha iroso amin'ny fitsapakevy-bahoaka momba ny lalam-panorenana antsika dia aza dino mananjara toerana lehibe ny Antony Mira Rotota maka ny hevitra tamerany Rotota mandeha zany ny araka ny lalàna raha ny tena izy zany raha fanarahan-dalàna no ataony misy roa apatelo ny parlementaire isan'isany zany zay vao azo atao azo aroso ny fifidianana lalam-panorenana. Tsy tokony ampiasa ny eny sy ny tsy isika raha hiditra amin'ny fifidianana lalam-panorenana io hoy hatrany ity loholona ity. Le eny satsy tsy mazava tsara ho aleo avoaka le constitution dia jerena ray manontolo raha irova eny satsitsika mety anatin'le eny ange misy artikla sasany mety tsara misy artikla hafa tokony mba asiana fahonovana dia io le hoe tsy mahatsara n'le hoe eny satsitsy no fipetrany fa le constitution ray manontolo mihitsy no apetraka hoe ty constitution 1 sa constitution 2 sa 3 no proposena zany fa tsy eny satsy zay mifijeriko manokana amin'ny manolona anahako. Fa tsy mety milamina ny eny Ambotry Manjaka eny hatramin'izao noho ny feo izay nina ahely mba hanatsarana ireo vahoaka maneho hevitra. Nisy ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany sy ny ben'ny tanàna Ambotry Manjaka nanao fanadihadiana teny an-toerana Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola.
Miele ty Ambotro Manjaka avokoa ny tsaosiny resaka rehetra momba ny fanotofana tanimbary ka izay ny mpitondra atao. Taorin'ny fidinan'ny solitena fiadidinan'ny prezidansa tetỳ an-toerana dia tsy nisy intsony ny fidinana sy ny fifampiresahana, indrindra ny fakan-kevitra nataon'ny fitondram-panjakana izay midika ho fanaovana tsinontsinona ireo vahoaka eny an-toerana. Ny ben'ny tanàna vaovao eny an-toerana nefa dia vonina hatrany ny tondra ny etaetan'ny vahoaka. Raha ny hevitra ny vahoaka aloha ary tsy izay tsy mahalala an'izany eran'izao tontolo izao. Tsy hoe eto Ambotro Manjaka ihany nareo komina efatra misy ny projet tanamasan ireo fa Madagasikara ray manontolo ary hatrany ampitan-dranomasina any ary mahalala tsara hoe ny vahoaka ny Ambotro Manjaka, ny komina Ambodrapeto, Fiombonana ary Akadimanga dia tsy manaiky ny fanotofana ny tanimbary, izany hoe ny fanorenana ny novelivila na ny tanamasanra aty Ambotro Manjaka. Tsy eken'ny vahoaka aloha izany hatreto araka ny fahitantsika ireny tolom-bahoaka ombenombena isan'andro isaky ny asabotsy ary faneho-kevitra ny vahoaka amin'ny aina aman-jery samihafa reny. Tsy manaiky ny vahoaka amin'ny Ambotro Manjaka fa mampitondra anay moa amaben'ny tanàna Ambotro Manjaka anay dia zavatra irinay sy tadiavina indrindra mampitondra fanjakana ho an'ny ministry ny tanàna vaovao dia mba fidinana ty fotony zany mba hiaino marina hoe manahoana marina ny hevitrin'ilay vahoaka dia efa mpandinika ny amin'ny vahoaka inona ny tokony atao ahoana ny fihapitaraisina mikasika ny fanorenana ny tanamasanra heverina hoe izay averina foana mantsy averina foana horetany horen-dandra hoe ny vahoaka ny Ambotro Manjaka hatramin'izay ka hatreto tsy mandà mihitsy ny fisiny ny tanamasanra na ny tanàna vaovao eto Madagasikara na eto Antananarivo fa mbo hoe tsy etany tanimbariny izay ny fanodiny moa ary zay ny tolomany ary zay ny rovana ny fananany dia izay hoe fanelanelana hoe aiza natao le novelivila le tanàna vaovao, aiza natao ny tanamasanra raha mba misy azo atao ihany ny fampiresahana ny amin'ireo vahoaka ireo dia vonina andray andraiky tany amin'izany ben'ny tanàna Ambotro Manjaka. Isaky ny sabotsy moa dia misy hatrany ny hetsika tanterahan'ireo vahoaka mitsipaka ny fanotofana tanimbary etsy Ambotro Manjaka. Fahiny amin'ny komina Akadimanga izay komina ihany koa voakasika ny tetikasa Tanamasoandro. Tsy ny tetikasa akory no toerinay fa ny tanindrazanay no arovanay ho ny ben'ny tanàna na Akadimanga solitenan'ireo mponina Jessica Miray sy Andra Kotomalala no nanao fanadihadiana. Raha olana ho an'ny komina sasany eto Madagasikara ny jiro, ny rano sy ny tsy fandriam-pahalemana, ny lalana ratsy ary ny olana ara-tsosialy dia olana fanampiny ho an'ny ao Akadimanga sy ny komina roa hafa voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro ny ady amin'ny letrezana ataon'ny fanjakana. Ny taintaindava mandry tsy lavolony amin'ny mety ho ataony ity fanjakana ity. Mahakasika ny komina Akadimanga manokana zany dia olana lehibe tsy miafina amin'ny vahoaka malagasy misy eo aminay amin'izao fotoana dia mahakasika ny tetikasa Tanamasoandro izay tena mandry tsy lavoloha ary mandry andranatsy mihitsy vahoaka amin'izao fotoana izao ka io no anairanay sain'ny tompon'andraikitra, anairanay ny fanjakana mahefa. Le projet Tanamasoandro averina foana fa tsy manakana an'io ny komina Akadimanga fa ny angavianay ny angatahanay amin'ny fanjakana dia aleo re tompoko afindra toeran-kafa le izy satria ny tambarinay dia tena mahavelona anay ary tena mahasahana mihitsy ary akoatran'ny eo amin'ny komina Akadimanga mbola velony vary vokarina eo amin'io tambarina io ka fingaviana no ataonay afindrao re tompoko le izy. Tsy fanoherana ny tetikasa akory no atao fa fanoherana ny akana ny tanin'izy ireo anamboarana tanàna ho an'ny hafa, tanindrazana, tanimbary ivelomana, nandaniana ny herim-po sy ny hoajariana ny taonany maro. Izay no tena maharary ny mponina. Fa ivadika lafim-baovao afa kosa indray isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nitondra fanampanazavana mikasika ny fanonerana ireo niarambona nandritra ny krizy politika ny fandimby sy ny tokony anaovana ny fampitsoran-keloka ihany koa androany ny mpanao politika iray. Ny andinindin'izay hotiny Ravazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Manana teti-bola manokana natokana ho azy araka ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy tsy misy anefa natokana ho an'ireo niarambona nandritra ny krizy tsy araka ny feo miparitaka. Eo fa miresaka petrabola ihany tsika anisany takiny ireo niaramboina tamin'ny ireo krizy politika ny fanisy teto amintsika satria voalazan'io lalàna io fa tokony hisy ny fanonerana nefa tsy misy petrabola na ariary mikasika an'izany dia
misy moa ny manely tsara fa hoe fa ato aminay izy io fa hatramintsika miteny zao aloha mbola tsy misy sorabola natokana ho an'ny fanonerana reo ny haramboina tamin'ireo crise politique nifanesy teto amintsika reo zay zany no azoko lazaina fa misy moa ny mpanatsatso misy koa ny mamorona ny tsy misy koa maina aza atao ny fiteny raza zay ka eto dia amin'ny fomba ofisialy mihitsy ny lazako fa tsy misy mbola tsisy amin'izao tsika miteny zao na ariary natoka na avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ireo mpiaramonina atoka amintsika izay nilokaloka tao anatin'ny feuille de route fa hoe hanao an'izy io tsy misy na ny ariary natokana ho an'izany. Tsy nrehetra ihany koa no mahazo famotsora-kelo ka raha ny fanazavana any amin'ireo kadra politika no tokony miatra izany. Tsy hoe famotsora-keloka ohatran'ny fahita andavanandro fa reo olona ny sazy no eleo ny fitsarana vokatry ny disadisa politika voalaza tsara mazava mihitsy amin'ny teny frantsay ny tena mazava fait lié aux événements politiques ohatran'izay ny fanonerana ohatran'izay ny famotsora-keloka dia izy io zany dia fomba anankiray amin'ny mba hisian'izay fameliana amintsika malagasy zay raha hita pirofo fa tena hoe vokatry ny disadisa politika tokoa no nampidirana azy amponja zay nanomezana azy famotsora-keloka fa tsy hoe olona nanao infraction de droit commun na ohatra nangalatra akoho na maky trano dia hangataka famotsora-keloka aty amin'ny CFM tsy zay fa zay zany no tena fandrina ka raha ohatra mangataka famotsora-keloka izy nefa mbola ao ampony eo mbola maloto sy hoe tsy vonona amin'izay famotsora-keloka zay ohatran'izay koa ny resaka indemnisation dia ataoko angamba tsy mendrika azy ny ahazo famotsora-keloka ary tsy mendrika azy ny tokony ahazo fanonena raha toka misy an'izay sorabola natokana ho an'izany. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena tsapa amin'izao fotoana izao fa tsy mitsaha miakatra ny vidin'ireo entana tena ilaina amin'ny andavanandro na le atao hoe PPN. Nidina teny fotony nanao fanadihadiana androany ny mpanao gazetiny MBS Ravorajafy Mahenina sy Mathieu Princy. Velotaraina ny mpivarotra madinika rehefa maka entana ianao ireo mpanjara vao mahafantatra marina ny vidin'entana. Isan-kerinandro eny mety isan'andro mihitsy ny arany raha maka isan'andro zay satria zao zay amin'ny isan-kerinandro maka entana dia misondrotra foana isan-kerinandro. Menaka zao miakatra eo amin'ny 200 eo 200 isaky ny litatra. Dia vary 2 isaky ny gony. Tsy haiko fa ohatran'zareo ihany mampiakatra anazy fa tsy haiko hoe inona le anina. Rehefa tonga ny anosy be ohatra maka entana dia efa miakatra le entana dia tsy maintsy mampiakatra koa ianao rehefa tonga aty satria matiantoka raha tsy miakatra le izy. Ny vary sy ny menaka moa no tena nahitana fiakarana isan-kerinandro. Zay ve any anosy be zay maka. Ny makolika zao niakatra dia ny tsipala fa ny akoatr'izay eo ihany. Fangalanay makolika ve? Teo aloha zao fangalanay makolika 5,4 dia zao lasa niakatra 3,9. Ny tsipala 27,9. Mihenana ny entana raina satria misontrotra ny entana dia lasa tsy ampy le vola. Tokony hoe mila jerena akaiky zany le fiakaran'le entana. Zay fa le izy tsy haiko indray le fiakarana na hoe le andro ratsy teo aloha na misy manana roatra. Menaka sy ny vary zao no tena miakatra. Miakatra be daholo na vary na menaka na lafarina na miakatra daholo rehefa entana rehetrarehetra mihitsy amin'izao. Ohatra amin'ny vary zao ohatra ny isan-kerinandro miakatra foana ta makolika zao 3,5 vetivety izy zao efa 7,5. Menaka mandro zao taloha 3,9 alina nefa ny zao efa tafakara 7,9 alina. Efa 2 alina mahery be ny différence. Menaka kasite koa miakatra taloha reny 7,7 zao izy efa midy 9,000. Miena noho izany kapoaka rotsaka isan'andro andro tokantrano ambany fahefa-mividy. Manaraka ny fiakaran'ny vidin'entana izay anefa tsy ampiainana mandritra ny iray volana intsony ny karamaraisina ho an'ny ankamaroany tokantrano. Tena miakatra foana mihitsy ny entana isan'andro ary efa mila tsy fandanjatsony ny vola miditra sy ny vola mivoaka aminay zao satria ny entana dia tena miakatra foana. Zany hoe raha teo aloha ianao mitondra ohatra hoe vola ohatra hoe 20,000 ariary tsy mitovy tsony ny sandany amin'izao iresahantsika zao fa tena mihamafy ny fiainana amin'izao ary tena mahatsapa fa ny taux d'inflation dia tena miakatra ambony
ambony dia ambony mihitsy maintsy manao minimum dépense zany ianao anatin'ny tokantrano. Inona moa hoe minimum dépense zay tokony hampandeferina tsy maintsy hampandeferina fa izay prioritaire zay tokony hohanina ihany no tsy maintsy hohanina fa hampandeferina zany hoe raha mandrotraka vary roa kapoaka ianao lasa miena vary ohatra hoe ray kapoaka sy tapany na ray kapoaka any mihitsy ary mba hitsonjovana ny resaka hoe gérance ao anatin'le fiainana isan'andro zany na fiainana ao anatin'ny tokantrano. Karaha vidim-piaina zao dia lafo mihitsy henako satria tsy maintsy hena satria arakaraka vola miditra no ifidianana an'le hanina. Nenay zao roa kapoaka fandrotsaka. Ie. Nenay vary zany tsy dia manana be fa rehefa ohatra hoe tsy ampy ny ana dia mandeha mitrosa. Mangataka vahaolana faran'izay aingana ny vahoaka mandaty arona tsy ny tany efa misy volovary indray no totorana ka vao maika ampitangana ny vidiny eny an-tsena. Tsy ny PPN ihany no nahitana fiakarana eny amin'ny tsena sy amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao fa hita ho nidangana ihany koa ny vidin'ny legioma sy ny voankazo. Nanao fanadihadiana teny an-toerana trany Raola Zafimahina sy Mathieu Princy. Ny anana, ny voatabia, ny harikovera sy ireo karazana legioma hafa samy nahitana fiakarany avokoa. Vokatry ny toetrandro miovaova hoy ny mpivarotra ka tsy mahavokatra araka ny tokony izy intsona ny tany. Raha tsy izany dia miakely ny haben'ny vokatra miakatra ankoatra ireo simba sy laniny bibikely. Misy fiantraikany amin'ny vidiny ihany koa ny tsy mahamaro toerana ny mpivarotra. Ny legioma zao dia miakatra be daholo. Lafo be azy ny tsy mahavokatra amin'ny mpamboly satria ny orana tsisy dia ny rano anjana koa tsisy dia izay ambolena dia tsisy maniry. Ny harikovera zao dia lafo be, alaina 2,000 dia amidy 500 sy 2,000 nefa teo aloha izy 5,000 na kanasy na 700. Ny voatabia zao lafo be, lasa 7 zao ny kesika dia ny tongolo koa niakatra be mihitsy, lasa amidy 500 sy 2,000 zao ny kilao ny tongolo nefa teo aloha 400 ny kilao. Ohatrany hoe tsy miakatra zany le tatsa zany tsy miakatra amin'le hoe mikorotana le tsenan'le mpanjifa zany dia tsy miakatra le tatsa dia zay manana zany matao lafo be le entana. Lafo ny legioma amin'izao azony le toerana le mpivarotra nalana daholo dia sahirana be nampetsena. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny fitokonana sy mitaraina an'ireo mpiasa teo anivon'ny kiramita malagasy dia nanilika andraikitra ny fanjakana malagasy manoloana ny tsy fahalaovana ny karaman'ireto mpiasa ireto tao anatin'ny volana maromaro. Dia rahantsika ny andinindiny izay hoentin'ny Germaine Menjanahary sy Taihany Aina. Ny ona antatapatra boribory teny ampandrinompo ny zoma fa 14 ny volana febroary 2024. Ny avy eo amin'ny ministera ny arenan-kibony tany sy ny loharano-karena stratezika notary ny ministry ny filan-kevy mpitantanana ny tale jeneraly sy ny solitena ny mpiasa ny orinasa kromita malagasy na ny kroma. Raha ny fantatra dia nahitana solitena ny avy any Breville sy ny eto Antananarivo mba ho famahana ny olana sedran'ity orinasa mpanjakana ity amin'izao fotoana izao ka mahatonga ihany koa ny fitokonana izay nataon'ireo mpiasa. Laha ara-pahamehana ny ahatongavany vatsy ho an'ireo mpiasa sy ny vady aman-janany izay traboina noho ny tondradrano tany Breville sy Andriamena izay nampiny tsy fandraisan-karama ihany koa. Raha ny angom-baovao dia fantatra fa ny fandoavana ny karama volana Oktobra sy ny Novambra ary ny Desambra no nahitana vahaolana aloha hatreto ary nambara ihany koa fa isy ny fiahina ireo mpiasa traboina ireo. Etsy ankilany dia nambara fa mibabitrosa hatrany amin'ny 100 miliara ariary ity orinasa ity ary fa tiantoka hatrany amin'ny 730 miliara ariary nefa orinasa mpanjakana amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia ampiasa ireo fitaovana azo ahetsika ny orinasa mba ahafahana mamokatra izay kely vita fa tsy voatery andry ny rosianina intsony raha araka ny fanazavana hatrany. Raha ny vaovao azo anefa dia mbola ny rosianina ihany no mpiara-miombonantoka tamin'ny kroma na dia voalaza fa efa nanajana ny asa fitrandrahana kroma ny rosianina nanomboka ny volana Jolay 2024. Ny vohitra nandritra ity fionana teny ampandrinomby ity fa hojerena ny pitsopitsony araka ny lalàna ny amin'ny mbola anoizana na anajanonana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta. Mila jerena raha teo ny lafiny iraisam-pirenena ao anatin'ny fiaraha-miasa ity ho iatrany ny fanazavana. Tsy hisy mihitsy zany ny fandraisana andraikitra sy ny famahana olana eto amintsika
raha tsy efa misy ny fitokonana izay ataona piasa tahaka ireny andrasana kosa ny toy ny vaovao any ivelany kosa indray dia miomana fatratra ny amin'ny fiatrehana ny latsabato izay hosolom-bavam-bahoaka ny ao Iran amin'izao fotoana izao nisy ny antsoavy nataon'ny filohan'izy ireo momba izany androany ary makasika ny lafiny ara-panatanjahantena kosa indray dia voailika amin'ny lalao rehetra ao Europa ny klubany Manchester City ary nisy ny fanambarana ofisialy izay nataon'ny UEFA momba izay Germaine Menjanary sy Tahir Nianatrany va officiellement débuter ce jeudi. Elle doit durer 2 semaines. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary lasa teo ao Iran ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana parlementaire ny faraika amby roapolo ny volana febroary izao raha ny tarehy marika ofisialy dia kandida miisa valo amby efapolo amby zato sy fito arivo no nafeno ny fepetraka raha toka eny amby sivifolo sy roanjato sy fito arivo ny fangatahana ho an'ny kandida nanamafy ny filoha iraniana fa ilaina ny anjara ny vahoaka ao an-toerana mandritra ny latsabato amin'io daty io satria fa efa nampanao lalàna no ahorona raha ny fanazavan'ny France Thierry Coville karoka ao Iris sy manampahaizana manokana ao Iran ny tsy fitovia-kevitra ataon'ireo kandida ireo dia mety anakivy ny vahoaka iraniana tsy andeha hifidy amin'io daty io andrasana arak'izany ny toy ny ity vaovao ity eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray ny UEFA dia nanambara ny fanaliana any Manchester City amin'ny fifanana Europeana rehetra noho ny tsy fanarahany ny fitsipika aradrary ny arabola ny kluba anglisy kosa dia nanambara fa tokony ampiakarina io sazy io noho ny zavatra nitrangana andritry ny fanitsanana indrony fanesy manoloana ilay fitsarandram-pilalao ity kluba ity izay faharoa amin'ireo kluba tafakatra ho an'ny ampavalon-dalana amin'ny ligue voalohany ho an'ny Ligue des Champions raha ny loharano-baovao dia mahatratra hatrany amin'ny 30 millions d'euros ny ontra takina amin'ity kluba ity amin'izao fotoana no io tsy fanaran-dalàna momba ny fitsipika arabola io nanambara avy hatrany Manchester City fa ampiakatra avy hatrany ny raharaha any amin'ny tribunal sport arbitral na ny TAS dia zay ihany koa tompolasy sy tompoko vavy no namarana ny vaovao tamin'ity herinandro ity angasitrana feno hatrany ianao tany tokantrano miaraka amin'ny MBS na andro na alina ihany koa akasitrana ny teknisianina ireo mpanao gazety ny fanometanana tamin'ny fanatotsana ny vaovao ny tena ko manome fotoana amin'ny herinandro indray veloma tompoko